Fahalohany isa rahantsika tanteraka kosa dia tsy nahiatrany ny mampatsiahy anao amin'ny fivoahan'ny gazety Soa rahampitso alakamisy larana faharoa amin'ny telopolo sy telonjato dia hitondra indray lohahevitra vaovao samihafa ho fantaritsika amin'izao alina izao ary ireo lohateny isany songadina rahampitso indray. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana. Araka izany dia karazana didy akanjo lava hafakely nefa tena mihaja fitondra amina lanonana toy ny fampiakaram-bady no entin'ny katalogy 2,700 amin'ny Soa anao amin'ity. Mbola karazan-damaody ihany no hitanao ao amin'ny petsy fahatelo. Iresahana ny karazana palitao-mbehivavy izay azonao isafidianana tsara hoety miatrika ny ririnina izay efa higadona tsy ho ela raha teo. Ny mampiavaka ny loko fotsy ihany koa no entina aminao, na eo amin'ny fitafiana izany na eo amin'ny kojakoja fampiasa andavanandro ao an-tokantrano. Ireo karazan-javatra hafakely malaza amidy any am-pitany kosa no ampahafantarin'ny Soa anao amin'ny petsy faha-efatra toy ny kiraro basket mifatotra samirery ohatra sy ny maro hafa izay tena ahafariananao. Zava-baovao momba ny fiainan'ny mpifankatia no isongadina ao amin'ny petsy fahadimy izay ahitanao ihany koa ny tena atao hoe prince charmant araka ny amelabelaran'ny mama Soa azy ao anatin'ny PNP. Ny pamplemousse na voasary angibé amin'ny fiteny frantsay kosa no ampahafantaran'ny Soa ny vokatsoa entin'izany voankazo izany sady anolorana anao indray ny karazan-tsakafo voakarakara avy amin'izany pamplemousse izany. Ary ankoatra ny lamodin'ny lehilahy dia ny mahakasika ny manoka no hitanao amin'ny petsy fahavalo. Ny Soa hatrany tokoa no ifampizarana ko vidio ary ny gazety Soa dia ny rahampitso maraina. Dia atreo indray ary toko lazy toko vavy ny fotoana ny rahantsika tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao rahampitso amin'ny valora indray ho amin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy hatrany mametraka ny veloma mandra-pitafa indray tompoko.